Ao anatin'izay fiomanana amin'ny fifidianana izay hatrany dia nisokatra nanomboka androany ny dinika izay iarahan'ny CENIT sy ny vondrona iraisam-pirenena. Etsy amin'ny CCI Ivato ny toerana hanatanterahana ity dinika ity, inona fa fanapahan-kevitra goavana mikasika ny fifidianana no ivoaka ao aorianan'izany ny fidiniana izany. Fanapahan-kevitra goavana no andrasana amin'ity fivoriana izay iarahan'ny CENIT sy ny vondrona iraisam-pirenena izay nanomboka androany eto amin'ny CCI Ivato ity. Ity fivoriana ity mantsy no anapahana momba ny fifidianana sy ny tetian'nym-pifidianana izay mampanainy maro ny tsy ahatratrarana ny daty ny fahavalon'ny volana May 2024 ity. Za aloha zany tsy teteny le hoe mihemitra fa raha ianao no milaza hoe fifidianana mihemitra, dikan'izay zany dia efa misy ny convocation des électeurs. Ka rehefa misy ny convocation des électeurs, raha manemitra fifidianana dia mitady ny hoe cas de force majeure. Tsy izay zany miainantsika zao fa ny hofijerentsika hanitsihana raha ohatra ka tokony ahitsy ny pitsopitsony rehetra ao anatin'ilay calendrier électoral. Zay zany zay actualisation du calendrier électoral zay no votoatiny hojerena inona ny tokony hojerena zay satria entsika teo hoe alohan'ny fifidianana misy zavatra be dia be andalovana na ny liste électorale fotsiny aza mandalo lalana be dia be alohany atongavany amin'ilay arrêtage définitif. Manana délai légaux koa tsika ao anatin'ny code électoral zay tsy azo anoarana dia iarahanay mandinika amin'ireo experts internationaux reo hoe inona no azo atao amin'io délai io zay ataoko hoe za tsy miteny hoe vato misakana fa tsy maintsy arahana satria voalaza ny didy mandalana momba ny fifidianana na misy na tsy misy mbola tsy nahita aloha olona nitady jurisprudence olona mitory any amin'ny fitsarana satria tsy voasoratra ao anaty liste électorale ny anarany nefa misoratra ao anatin'ny code électoral tsika io tsy azo ialana. Zay zany le délai légaux zay ipetrahana liste électorale amin'izao fotoana. Anisan'ny dinihana mandritra ny fivoriana izay iarahan'ny CENIT sy ny vondrona iraisam-pirenena ny momba ny fifidianana izay ho tanterahana meloa. Ho apetraka zany fanontaniana faharoa ho apetraka ihany koa amin'ny experts internationaux ary zay mahatonga an'ilay fisarahana fivoriana androany ny tolakandro dia ho apetraka amin'izareo hoe saisie ny CENIT. Saisie misy requête ao ataoko hoe misy fangatahana avis moa zany avy amin'ny filohan'ny tetezamita, misy ihany koa amin'ny antoko politika maromaro dia hapetraka amin'izareo zany io zavatra io angataka ny recommandation sy ny avian'izareo zany zay dia hitantsika io ny tohin'izay. Tomba nizaky ny zava-bita amin'ny vaomera leo tena misana fifidianana amin'ny fanomanana ara-teknika toy ny fandrafetana ny lisitry mpifidy ary ihany koa ny lafiny ara-bola ny fivoriana izay nisokafana nanomboka androany iarahan'ny CENIT sy ny vondrona iraisam-pirenena. Anisany mandray anjara ao anatin'ity fivoriana ity ny firenena mikambana, vondrona afrikanina, ny SADC, COI ary ny OIF. Ankoatr'ireo dia mandray anjara amin'ity dinika ity ihany koa ireo firenena izay efa naneho ny fahavononany hanohana ara-bola ny fifidianana izay tanterahana eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny vondrona européenne, Suisse, Norvège ary Maurice. Hitoetra amin'ny rahampitso ity fivoriana noman'ny CENIT sy ny vondrona iraisam-pirenena ity ary rahampitso folakandro nahafantarana amin'ny fehi-kevitra mivoaka tamin'ny fivoriana nandritra izay 2 andro izay.